Antananawali ni fiainanay ni wavinay ety yanao no tanjakay ekeo ka mahampir ekeko lay toky pity Otariwa mindala kale rahatu lavu homa munze Asa harina fiala wefanya nina fahita itai manjakiza Rafika sanawai famamikyu damamikyu tuku Teso sio ibaba hituru si usa tiala na inu nanzu Otariwa mindala kale rahatu lavu homa munze Asa harina fiala wefanya nina fahita itai manjakiza Otariwa mindala kale rahatu lavu homa munze Asa harina fiala wefanya nina fahita itai manjakiza Asa harina fiala wefanya nina fahita itai manjakiza Fahita itai manjakiza Amen. Amintsikitsikina hatrany tokolasy tokovavy no anadirana ny fiarabana ho antsika rehetra izay mandray ity zanam-pandaharana ity dia ny hoe mizotra ho amin'ny fahombiazana fandaharana nataon'ny tanora sy natao an'ny tanora izy ity kanefa tsy mahasakana antsika izay vonona ny anaraka ny fiarahana eto ihany koa amin'ny anio indrindra raha teo ny lohahevitra izay efa nifantenanay mahaliana indrindra ny tanora sy isika ny atokantrano any faingo avy hatrany ary Tafaverina indray eto isika satria efa fantatra efa miandro fatratra ianao amin'ity zanam-pandaharana ity dia andeha ho atolotra indray arany vahintsika ianao amin'ny androany faninao tsy amin'ny ankavanako azy dia raha sitraka ao ianao no hanolotra an'ireto namantsika ireto.
Faly-miarabasika tsirairay avy any an-tokantrano manao manaraka ity fandarana ity ataoko aviako ato ahitana ny nomena sy diamonja. Zareo zay zareo no ato dia avato amin'ny ankaviako indray satria efa nanona ankavia ihany efa nito eo misy any sandratra fa mandray anareo ihany koa dia sandratra no manolotra azy mianadahy. Dia faly miarabana ireo izay manaraka fandarana koa zany amin'ny androany ity dia faly miarabana ka ty ataoko avanako ato zany misy any Angélique sy ny Irina. Raha tafaraketo isika isaky ny fotoana tahaka an'izao dia mitondra loha hevitra izay hiadinkevitra na hifanan-kalozan-kevitra ihany koa ary ho amin'ny anio dia hiresaka mikasika ny fandriampahalemana isika ary ny tanora tsy afaka miala amin'izay fandriampahalemana izay indrindra raha hoe fizorana ao amin'ny fahombiazana fa ny fanontaniana mipetraka sy napetraka taminareo dia hoe ny fandriampahalemana mbola azo antenaina ve raha eny na hoana ary raha tsy amin'ny fomba hoana nisy ahoana izay dia meko fitenenana voalohany angamba zareo efa vombonina be mihitsy ato efa nefa hoe alefa sy fa vonona izay mbola azo antenaina ve ny fandriampahalemana fisian'ny fandriampahalemana Amin'izao fotoana iainantsika izao dia sarotra ny anantena ny fisian'ny fandriampahalemana zany. Zany Sarotra satria miakatra ny vidim-piainana, ny karama nefa araka ny filazan'ireo ray aman-dreny dia tsy ahitana fiakarana. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana zany dia lasa manao tsy fanaony ny olona sasany. Ny akamoana koa tsy andaniny mampirisika ny tanora anao foana. Izany rehetrarehetra izany nefa dia miteraka tsy fandriampahalemana be da be ny natelakelan-trano sy ny amin'ny toerana mangingina rehetra iny. raha ny filazany fania zany dia tsy azo antenaina intsony ny fisian'ny fandriampahalemana. Manahoana ny fahitanareo an'izay sandratra? Raha fahitako an'izay aloha dia tena mbola azo tenaina ny fandriampahalemana amin'izao. Mbola misy fandriampahalemana amin'izao satria efa mezaky ny manao ny azo natao fitondram-panjakana mba hamongorana ireo izay rehetra voalazany teo moa zany hoe ny elakelan-trano eny dia efa maro be ireo polisy sy gendarme izay manao tenue civile mitsofoka amin'ireny mba miezaka manenjika azy ireo. Nareo ve nefa raha ohatra hoe mijery ny situation zany tsika nareo ve nefa mahita hoe misy fandriampahalemana amin'izao any aminareo ihany mipetraka ny fantaniana ho an'ny Angélique somary miataka kely amin'ilay fantaniantsika ty riam-boalohany kanefa tsy fanalavitra amin'ny fantaniana izay apetraka aminareo rehefa avy eo? Mahita tokoa aloha ny aho hoe mbola misy fandriampahalemana amin'izao. Antotsotra voalohany fotsiny angamba dia ny hoe efa misy ireo fanapa-kevitra ny raisin'ny mpitondra fanjakana, ny fividanana fitaovana vaovao, fametrahana an'ireo mpitandro filaminana eny eraky ny lalana, dia ny fandefasana miaramila maro any ambanivohitra izay tsy eto amin'ny ville ihany. Manahoana miombon-kevitra amin'izay ve nareo ngivingivin-doha mihitsy vania tsy mino any keo fa manan-kevitra izy mirahava fa tazomy aloha ny hevitra vania fa anao mba hoenontsika ny hevitra andriam-bavilanitra satria ny andriam-bavilanitra angamba isan'ny atao hoe inona ny ilazantsika zany hoe victime raha ny fandriampahalemana ny resahana manahoana ny hevitry nomena manodidina an'izay hoe tsy azo antenaina intsony ny fandriampahalemana resao aloha ny zava-misy amin'izao dia rehefa avy eo manamafy an'izay nomena hoe mbola azo antenaina na tsy azo antenaina intsony. Iny ary misaotra betsaka na amin'ny fitenenana. Ny resaka ry zareo teo hoe mbola azo antenaina fandriampahalemana. Misy ireo polisy, gendarme mandeha ny elakelan-trano. Raha ny zava-misy amin'izao nefa andehantsika tsy hidikiditra any anaty elakelan-trano aloha fa ny zavatra hita isan'andro. Ohatra mandeha bus zahay tovovavy dia misy ireo receveur, ireo chauffeur tsy manajanay. Izay tovovavy miakatra ao anaty bus kitikitihan zareo. Izay zavatra izay efa tsy fandriampahalemana. Faharoa, efa ilay fiaramonina mihitsy no ratsy satria toanako ny hevitra hoe fiaramonina mihitsy no ratsy raha manana saina madio, manaja ny asan'ny olona tsirairay avy dia mipetraka ny fandriampahalemana satria ao aminazy ny fahendrena. Ny fahendrena zany dia fototra iray tsy mampisy ny fandriampahalemana. Rehefa tsy manana fahendrena nefa ny olona dia tsy lazaintsika foana hoe eto raha Madagasikara manokana no resantsika dia ny bazin'ny fahantrana eto Madagasikara dia ny fahampiana fianarana. Ohatra be dia be eto Madagasikara ny olona tsy mianatra, ny zaza ataoko hoe na dia ataoko ary hoe 9 taona ka hatramin'ny
ohatra hoe manomboka taona ny zaza eto Madagasikara ny tokony ho hianatra kanefa be dia be ireo ray aman-dreny tsy manana fahafahana hampianatra ny zanany. Miteraka ny tsy fandriam-pahalemana avy eo tsy fananana asa satria tsy manana diplôma. Dia avy eo miteraka ny tsy fanana diplôma nefa avy eo mampangalatra satria hivela amin'inona ary ny olona. Dia izay no anohanako ny hevitra hoe mbola tsy raha eto Madagasikara mety tsy antenaiko intsony ny fandriam-pahalemana. Manao ana fahitan'ny irinana izay hoe raha nandray ohatra fotsiny nomena teo izay tena hoe ohatra azo tsapahitana hoe ny tsy fahafahan'ny zaza mandeha makany am-pianarana ohatra dia antony anankiray mety tsy isian'izay fandriam-pahalemana izay na manana hevitra hafa ihany koa ny ireny. Ny hevitro mikasika an'izay hoe tsy fandriam-pahalemana izay zany olana efa nisy hatrizay zany. Fa ny olana rehefa misy dia misy koa ny vahaolana. Satria azo atao tsara ny mamongotra any amin'ny fosotra. Izany hoe mbola aty mbola kely ny ankizy dia anaovana fanabeazana fototra olom-pirenena na amin'ny fiteny vahiny hoe éducation civique. Mbola kely izy dia efa ampianarina. Tsy adala akory ny taolo hoe izay mangalatra omby mangalatra atody ny farany angalatra omby. Dia ny fanarenana indray ny tiako atongavana dia tsika izao mahita an'ireny jiolahy ireny anie tsisy matoky izy. Ny casier judiciaire anao izany vao tsy vierge intsony tsisy handray anao hiasa izany intsony. Nefa ny vahaolana azo atao tsika tsara izany. Be dia be manam-pahaizana amin'ny psikôlôjia. Afaka sady kristiana mino aho fa afaka manao asa soa izy makeny amin'ireny figadrany ireny. Mpigadra ireny anie tsy manefa sazy fotsiny ataony eny. Misy temps libre be dia be izy dia afaka mandray indray ataoko hoe adiny iray isan'andro arany dia miresaka. Satria mahatonga ny olona mivoana amin'ny fiarahamonina izany lasa tsy manaja lalàna satria tsisy izarany an'izany. Tsy maintsy mikipy noana fanahy mivezivezy. Dia amiko hoe vahaolana izany no tsara aroso. Dia izay ny anisan'ny sotran-kevitra azoko. Ny riny efa napidra sahady tao anatin'ny vahaolana kanefa te hitodika aminareo ato amin'ny ankavanako aty any tsy fantatro ho an'ny diamonja manokana ve mety mbola ho azo antenaina ny fandriam-pahalemana raha ohatra ka efa nanome vahaolana sahady ny rina teo hoe ny éducation civique ny ankizy any amin'ny-tsekoly nefa ny ry zareo ihany teny hoe nomena ny teny teo hoe ny tsy fahafahana manohy fianarana ohatra dia antony tsy azo antenaina intsony an'izay hoe fandriam-pahalemana izay. Ie, misaotra indrindra na amin'ny fitenenana. Anisan'ny faiblesse ho an'ny olona izany ny fahazaran-dratsy kely izay niangihany tamin'ny voalohany. Dia anisan'ny fahazaran-dratsy teneny koa ilay resaka ohatra hoe mandraindray kely, resaka miady lava. Dia lasa miteraka hoe rehefa tsy miala amin'izay zavatra izay zany izy dia lasa tsy zavatra kely intsony no raisiny. Izay ve nefa zava-misy amin'izao fotoana izao sy mety mbola ho avy ihany koa raha diamonja ny anontaniana? Ie, izay mihitsy ny zava-misy amin'izao satria ohatra ny hoe any anaty bus ianao izao ohatra izao dia misisika bus izao ianao dia efa alainy aloha ilay zavatra anaty kitapinao ohatran'izay izany ilay tiako tenenina. Ao ihany koa nefa ny olona amin'izao fotoana izao efa manana ny atao hoe fovato. Efa na mamono olona intsony na mamono olona izy dia tsy mihetsika aminazy intsony. Ie, tsy mihetsika aminazy intsony izany ilay izy. Izay. Ho an'ny vania satria tena saika hiteny sy teo manahoana raha izay ve ny zavatra niresahana teo mbola azo antenaina tsy mbola azo antenaina kosa ve ny hoe fisian'ny fandriam-pahalemana Mahagaga anie arakaraka nanaovana ezaka hoe asiana mpitandro filaminana ilay kelatsanao vao me mirongatra ilay izy. Izay ilay zava-misy. Izay ny zava-misy amin'izao. Mahagaga mihitsy izany tsy haiko hoe miantsy an'ilay mpitandro filaminana mihitsy ve zareo hoe na hofongoronareo ary na hitsofoka aty amin'ny couloir rehetra aty nareo vao me zay ianao. Izay mihitsy ny mahagaga arakaraka nanaovana ezaka vao mere ny mpanao alabotsy sy ny mpanendaka sy ny mpangaro paosy ny manao ny ataony. Amiko zany dia midika hoe ohatrany efa tsy miraharaha intsony zareo fa hoe izay tsy maintsy mitady vola izay. Ny antony koa ny lazako hoe mampirongatra an'ilay izy ny zava-mahadomelona koa anankiray. Mirongatra be da be kokoa moa zany fisian'izy io eto amintsika na zava-mahadomelona taloha zany na moderna. Dia rehefa tsy manam-bola
dia lasa manita zany saina anaonao foana satria efa mitady anazy mivatana dia zavatra koa tsy hoe zavatra alaina fotsiny fa tsy maintsy vidiana. Zay aloha antony iray manaraka eto Madagasikara rehefa mitady asa 5 ans d'expérience 2 ans d'expérience ankizy vao mivoaka eny amin'ny anjerimanontolo ve dia aiza nanana expérience 2 taona 5 taona nefa raha ny amin'izay mikibonoana fa na mivezivezy lasa mitady vola amin'ny fomba mora foana ny ankizy na vita fianarana. Fantatro nareo fa manan-javatra ho resahana mihaino andry zareo eo hoe azonareo atao mihitsy ny miteny maneho ny hevitrareo hoe na misy ary zany zavatra rehetrarehetra any satria zava-misy teo anivon'ny fiarahamonina zany hoe raha tsy handray ohatra fotsiny ilay farany teo hoe mitady expérience ohatra ny orinasa anankiray ahoana ny fahitanareo an'izay hoe mbola azo tenaina ve ny fandriampahalemana hoe nareo na tsy tafiditra miasa tsy manana expérience ary fandriampahalemana misy foana manana hoanina foana nareo ohatra na manana hotafiana foana nareo. Anohizako an'ilay hevitra teo dia amaliko an'ny Fany. Araka ny teneny teo hoe tsisy mihitsy tsy azo tenaina fandriampahalemana fa hoe tsisy asa mila expérience. Ny asa ny reto azo foronina azo foronina ny asa raha tsy teny fotsiny azao ohatra tamin'ilay tovolahy iny Kamboty izy 300 ny angany mivarotra yaourt aboara mandendeha dia ny izy nefa avy ny hafarany izao nandrobaka amboara taty Afrika. Matetika koa tsy ampitosika ny tanora azo atao tsara araka ny teneniko teo ilay formation any Epikadrany satria mipetra-potsiny zareo na dia ataoko fotsiny ary hoe lasa reo tailleur express ry zareo indeha ataontsika hoe 10 manjaitra pataloha ampianarina ny zareo le dia hofainy ny machine fanjairana iny averiny rehefa na vidiny azo foronina ny asa fa tsy voatery foana izay hoe avaram-pianarana ny tafita fa ankehitriny na dia ataoko hoe manana master sy ohatr'izany dia lasa pitarika posy avy eo satria ny asa tsy misy dia izay tohizako ihany ilay teniko teo hoe mba misy amintsika kristianina betsaka no manana mari-pahaizana psikôlôjia tena alefantsika miaraka amin'izay ny toriteny fa na dia ataoko hoe sanatria tsy handray ny toriteny ilay olona psikôlôjia izany ange azo atonina tsara ilay olona amin'izay dia mba na dia ataoko hoe tsy foana hatramin'ny farany ny tsy fandriampahalemana mba mitombo amin'izay ny fandriampahalemana zany. Nona koa ny hevitra Angélique amin'izay ay nomena manakolazaina. Ok, aloha tonga dia valiko ilay anan'ny Olivia teo. Ny teny izy hoe nisy tovolahy iray nanana 300 ariary nentina nanitatra asa iray. Ekeko izay fa ny fari-pananan'ny olona tsy mitovy daholo. Misy olona mitady androany hoanina androany, indraindray ary ny tedavina androany tsy mahampy sakafo hariva kosa fa ohatra hoe ny atoandro fotsiny mihinana. Misy koa ny olona ohatra hoe andray ohatra kely hoe misy izao ankizy izy navita fianarana dia izy ohatra hoe manan-katao ny ray aman-dreniny manohana anazy foana ny ray aman-dreny raha hanao asa teny izy fa misy anefa olona navita fianarana izy fa tsy manana ato ahafahana mamorona asa izany hoe mibazy ny zavatra rehetra aloha hatreto dia ny fahantrana satria ny vola foana no fototry ny tsy fandriampahalemana. Amin'ny maha-kristianina antsika dia andeha hamarintsika amin'ny baiboly izany dia vakintsika amin'ny Timoty 1:9-10 fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Eny fa na ny baiboly arany dia efa manamafy izany fa hoe ny vola mihitsiny no mampisy ny tsy fandriampahalemana. Andehantsika hijery zavatra réel misy tsika hitantsika eny amin'ny Facebook, réseaux sociaux rehetrarehetra io fa rehefa nataoko arany hoe ny olona tokony hitandrina ny fandriampahalemana ary indraindray manao tsy fandriampahalemana ohatra manakana tomobile rainy polisy abseho ny papier misy zavatra tsy mandeha amin'ny zelony izany tsy ara-dalàna dia tsy hoe tokony ho izy hoe andana regleo ny papier anao na hoe tsy haiko fa alohan'ny zareo hoe mba meo kely mba manisika kely izay zavatra izay zao dia efa tsy fandriampahalemana. Sandratra amin'ilay resaka famoronana asa no hidira kely ny fitondram-panjakana amin'izao efa miezaka manao tetikasa hoe fiariana izay dia
miantso ny tanora rehetra izy izay manana tetika azy. Ohatra hoe mahay manao asa tanana ilay tanora dia atsony izy ireo hoe manantona any dia omena fond de départ ary zareo dia anjaran'izy ireo mampiroborobo ny asan'izy ireo. Resaka tanora izay mihitsy ary ho anareo i Angélico afaka mamaly an'izay hoe raha ny tanora manokana ny jerena ny tanora ve afaka maneho hoe mbola azo atenainy izay fandriam-pahalemana izay raha tsy idirantsika lala loatra ohatra ny eo amin'ny resaka fanjakana satria tsy voatery hanana manantona makany amin'ny fanjakana any ohatra ny tanora rehetra fa hoe amin'ny fijery manokana mihitsy satria ny fandaharana ho an'ny tanora. Eo amin'ny lafiny tanora dia tena mahita mihitsy hoe efa manomboka voatra tanora eto Madagasikara. Ny anam-porofoko an'izany efa maro ireo réseau-ana entrepreneur zany eto Madagasikara hoe miezaka tsy matehatra fanjakana, miezaka mamorona ny asa manokana. Ny ohatra omeko ngamba dia le tantaran'ny nirina tato le tovolahy kely toboka tamin'ny telonjato Fideliko ny anaran'ilay orinasa amin'izao efa misy mipetraka zany izay izy zany mamorona an'iny efa misy olona maro tafiala ao anaty tsy fananana asa zany dia amin'izao efa hitako hoe betsaka tokoa izay tanora miditra ao amin'izay resaka entrepreneuriat zay mamorona ny orinasa manokana manana namana zay zao dia tena mino mihitsy izy fa ny orinasa izay andeha atsangany dia tena ampiditra olona maro tena maro raha ny vinavina zao dia eo amin'ny olona eo amin'ny 3,000 eo dia raha fijeriko ny tanora amin'izao dia vitako hoe tena mivoatra dia izay dia anisan'ny tena hoe afaka hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay. Satria tsika hivalapatra tao anatin'izao dindinika sy resadresaka mafana izao kanefa ny fotoanantsika tsy azo hivalaparana na dia izany aza ary indrindra ihany koa na dia mieritreritra nareo hoe tsy azo atenaina intsony ny fandriam-pahalemana mino fa manana hafatra atolotra ho an'ny tanora tahaka anareo ianareo dia omentsika fotoana vitsivitsy nareo hitondrana an'izay hafatra izay efa atao amin'diamonitra ny micro dia mena an'diamonitra ny fitenenana. Avatra ho an'ny tanora izany dia mikatsahatra any ny fahendrena dia mikatsahatra any ny fianarana rehetrarehetra izany ahafahanao mamantatra ny tsara tokony ataonao sy ny sisy zavatra tsy tokony ataonao rehetra. Nomena na tsy azo atenaina intsony ary ny fandriam-pahalemana araka ny fahitanareo azy. Inona ny mba hafatra ho an'ny tanora tahaka anareo? Tena manana hafatra mihitsy ho an'ny tanora. Ry tanora toana tsy andeha isika ho anao filamatra ho an'ireo olona izay mbola mikatsaka ny anao ratsy foana ho an'ity firenentsika ity. Itsika no avy ny firenena. Izay foana ny antsika fa andeha ho ampiarina izany. Azontsika ampiarina izany amin'ny fanaovantsika ohatra ny tena tsika velona eo amin'ny fiarahamonina. Andeha koa isika hanao zavatra iray ahafahantsika mampivelatra asa iray. Anoro na tsy manana fahafahana be ary ianao fa za mahita vahaolana afaka atolotra ho anao. Aza miandry manana vola amina million na miliara vao afaka hivoatra amin'ny fiainana fa miainga mikely indrindra dia mitombo dia hitanao fa hivoatra tokoa ianao ary anjaka ny fandriam-pahalemana rehefa samy mahay mametraka ny toerany avy ny olona rehetra. Sosokevitra avy aty amiko izany dia na dia efa hoe tsisy atenaina intsony ary izy ity sosokevitra avy aty amiko dia mifanabeazana fototra vao tokantrano angamba ny voalohany satria rehefa voakolokolo ao ny tanora miraikitra ao asainy foana iny na dia mety bilila kely ary izy any amin'izay andehanany any miraikitra ao amin'ny foana ny fanabeazana azony. Manarakaraka an'izay ny faharetana aloha izany satria raha manana faharetana ny olona tsy alaim-panahy mihitsy hoe andeha hanao zavatra iray fa maika an'izao. Ny fahatelo farany dia ny fanarahana disiplinina izany. Izay ny sosokevitra avy aty amiko. Raha nanamarika isika tany atokantrano somary ny fanohatra kely ny hevitr'izy ireo dia hitodika atao aminareo indray inona ary izany no hevitra tsara tokony ho tehirizina ao anatin'izay ilay hoe mbola azo antenaina ny fandriam-pahalemana izay. Mino aho fa antsika tanora rehetra
izay eto sy aretokantrano manaraka ny fandaharana manana vina sy tanjona manana vintsika hoe andeha hita eto izao tontolo izao sy ny sisa araka ilay voalazanay teo dia mbola azo ataniana tsara izany fandriam-pahalemana izany ka maninona moa tsika manofo zavatra goavana be ohatra izany ka tsy handeha koa mba hitondra ny anjara brika mba hahatonga an'izany hoe tsy fandriam-pahalemana izany araka ny tenen'ny nomena hoe tsy andry an'izay zavatra tsy ho tonga eo izany fa miainga amin'izay ananana dia mba tsy miandry fanjakana fa mifarimbona amin'ny fanjakana izany mba hoe tanora hoavin'ny firenena saotra na me fitenena Angelico omeo fanantenana ny any an-tokantrano fa mbola azo atenainy izay le fandriam-pahalemana izay ny teny tsara indrindra hitako azo mena angamba dia ny hoe tanora ianao raha mihevitra ianao fa ny asa ny fototry ny tsy fananana asa no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana dia izao mianara tsara alaivo diplomanao dia mamorona asa hoe ahoana moa ny afahako manao an'izany hoe ny afatra omeko dia ny hoe maro betsaka be mihitsy ny boky misy koa ny internet misy ny YouTube afaka manoro hoe atao tahaka ny ahoana ny miainga avy amin'ny tsy misy makany amin'ny ambony indrindra miainga avy amin'ny zéro makany amin'ny million na makany amin'ny milliard dia misy ireo boky manoro sy manome hevitra hoe izao ny toesaina tokony anana satria miainga avy any amin'ny toesaina ihany koa io sandratra ny angamba ny anoizako kely ny evany fotsiny hoe mila manana faharetana rehefa manao zavatra ray tsy moramora mety hoe amin'ny voalohany mety hoe tsy ahomby fa tokony hotohizana foana izy izany mandra-piakatra le expérience mandra-pahatonga le zéro lasa million araka volazana Angelico teo ny fandriam-pahalemana antoka iray ho an'ny tanora ananan'izy ireo fombiazana isika tsirairay avy izay nanaraka tany an-tokantrano tany isan'ny manana anjara birikany koa mba hananan'ireo tanora ireo fandriam-pahalemana amarana ny fotoana eto isika eo amin'ny tianio ity va ny nomena ary diamondra niaraka tamin'ny sandratra sy Angelico ary nirina tamin'ny tianio ity dia mametraka ny mandrapitafa indray izahay ho tanora anana fombiazana ny isika rehetra veloma tompoko Vola no mi paguinho
ireno lalana sy famarinana Jesosy ireno lalana sy famarinana miarabantsika ray tsirairay indray a amty takariva ny sabata ity a ary omentsika voninahitra mandrakariva andriamanitra izao rahantsika izy namezany ntsika zao fotoana izao afahantsika andray a manohy ny loha hevitritsika izay efa nivoizitsika nanomboka tamin'ny heriny a dia le loha hevitra manao hoe fanabiazana amin'ny hatsaram-panahy nijerytika tamin'izay ny manao hoe fanokafana ny fo aloha ary androantsika dia ndeha hijery loha hevitra anankiray a izay manao hoe miteny tsy misy erisetra mbola ao anatin'ny fanabiazana amin'ny hatsaram-panahy daholo zany hoe miteny a tsy misy erisetra ny olona anankiray a na ny zaza anankiray a dia mora faly kanefa koa mora tohana sy malahelo ny ankizy zany ny zaza dia matetika nefa isika ray aman-dreny a isika mpanabe a dia miteny mafy dia manararoatra ny fahefantsika mihitsy a miteny azy ireo mibedy azy dia zao tsy miteny izy tsy mamaly izy tsy maneho ny heviny izy a fa misy alahelo a ao anatiny ao zao ray aman-dreny malala hoe aoka isika tsy hanazatra ny tenantsika ampiakapeo raha tsy tena misy antony a ilana izany ary mila angatahana mihitsy ny fanamasina aizantsika an'izany hoe tsy mampiakapeo izany fa raha ohatra ka rehefa zatra manko rehefa zatra miteny mafy a sy mikikika isika ao an-trano ao mikizitina amin'ireo zanakitsika dia tadio fa ohatra ny maheno feo tahaka ny manao feo kira-dridrangilo fotsiny no eniny isan'andro dia enony fotsiny a fa tsy mirarahantsika ntsony izy kanefany a torohevitra menantsika androany dia zao hoe aoka isika hiteny tsy misy erisetra satria manova ny fijerintsika manova ny fijerin'ireo zanantsika manovana zavatra be dehibe ao atokantranontsika ny fitenitsika tsy misy erisetra ho amin'ireo zanakitsika ireo ary ty dia misy torohevitra anankiray hoe misy fitenenana manao hoe avadio impito ny lela vao maninona vao miteny dia aoka zany sika ray aman-dreny a mba hiomana mihitsy alohan'ny hamoaka teny ray a amin'ny vavantsika ohatra hibediny zanakisika sika dia mila miomana mihitsy hoe andriamanitra inona ny teny voaka ny vavako mba hisy fiatraikany avy hatrany a amin'ny zanakitsika izany kanefa amin'ny fomba fiteny tsy misy erisetra ahoana voalaza ny tenin'andriamanitra amin'ny Kolosianina 4:4 Kolosianina 4:4 dia zao hoe aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony avalinareo ny olona rehetra ka manomboka andrany ary ray aman-dreny malala
dia aoka andinitenytsika na mbola ao anatytsika izany manao fiteny misy herisetra izany fa tsy akasitran'Andriamanitra ny manao fiteny misy herisetra satria miteny mihitsy izy ao amin'ny baiboly aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ary aokatsika hanao vavaka isan'andro isan'andro hoe Andriamanitro maniry ny anamasinanao ny molotro ho afaka amin'ny fiteny ho afaka amin'ny teny tsy misy herisetra ary jereo tsara fa anisany mbola mampisokatra ny fony zanakitsika izay ary rehefa izay fanabiazana amin'ny hatsara-panahy zay no ataotsika zany miteny tsy misy herisetra tsika dia izao hoe tafita ny fanabiazana ary misy rivotra mitsoka mahafinaritra ao atokantrano ao ka Andriamanitra ny hanampy atsika ary ndeha tsika hivavaka angataka amin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra mba hahafahantsika manao miteny tsy misy herisetra amin'ireo zanakitsika ireo vavaka isika. Andriamanitro misaotra anao satria nomenao lesona izay androany ny ampiaranay ny fanabiazana tsy misy herisetra izay toy ny nataonao ka sy io ny molotray fa maniry izahay mba hanabe ireo zanakay amin'ny hatsara-panahy amin'ny fiteny tsy misy herisetra fa miteny feno fahasoavana dia tononinay amin'ny anaranao Jesosy io izany vavaka izany. Amen. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went splat. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ, and the blessings will come down. The blessings come down as your prayers go up. The blessings come down as your prayers go up. The blessings come down as your prayers go up. So build your life on the Lord. On the Lord. Hey, don't be a foolish man. Build your life on the Lord. Idela na wachani lenu tiku Zanyatsalana vitana Kafenu wafalina lemifuku Vafakale idera notiku Idera na wachani lenutiku Ila zanyatsalana vitana Kafenu wafalina lemifuku Vafakale idera notiku Asana chai Nanaranau Nifeunenu itatone mafibe Ohesureni la tulu chai Uanicha akasi chanoriwa
siresakamina niteni suchayama babanai neteni rewe etikuloshana asanda chai yandaranau nifeunenu injatane mafibe olesureni latuluchai uwanicha akasicha anavila asanda chai yandaranau nifeunenu injatane mafibe olesureni latuluchai uwanicha akasicha anavila ry mpiaino ajaina isany fifaliana ho andray ny miarabanao zay manjoy izao fandarana izao androany isika dia hiresaka ny fototra izay azahoantsika fahasalamana sy toe-batana matanjaka ary fahaelana velona arak'izay tratra miankina ndreto zavatra fototra fito reto ireo zavatra ireo voalohany indrindra dia ny sakafo no azahoantsika fanorenana ho amin'ny vatantsika mampitombo ny vatantsika ny sakafo izay ho amintsika io nefa dia miankina amin'ny fahazotokomana io fahazotokomana io dia misy endrika anankiroa no isehoany ny anankiray voalohany amin'ny fahitana ilay sakafo ny endrika tsara isehoany sakafo ny tsiron'ny sakafo dia mampahazotokomana ary tsika manana tombontsoa satria ananantsika reo sakafo maro loko izay misy eto amintsika amin'ny endriny maro samihafa izay mampitehity ary indrindra koa ny tsirony samihafa ny faharoa dia miankina amin'ny toe-batantsika ny tsara raha ohatra misakafo ianao dia tsy mikorotana ny saina tsy ao anaty tahotra na tebiteby tsy ao anatin'ny aya mba hisiny ny fisakafoanana milamina zany dia izay ny ankina ny fahazotokomana tsara izany raha eo misakafoanana ajanona daholo ireo olana rehetra eny fa na dia miasa mafy ara dia ezahantsika ajanona fa misakafo ampilaminana manao resaka tony falifaly mandritra ny fotoana fisakafoanana rehetra io sakafo io koa nefa tsy miankina amin'ilay taharo entina ihany fa miankina amin'ny fomba sy ny fotoana hinanana azy koa izay hojerevantsika rehefa aoriana kely eo fa tsy afaka miaraka misaraka amin'ny sakafo ny rano resahana eto zany dia le rano madio tsotra izany hoe rano tsisy fofony tsisy lokony tsisy tsirony io rano io zany dia tsy sakafo tsy ampiarahana amin'ny sakafo mety nahazatra antsika izany fa azo atao ny fanovana tsy tafiditra ao anatin'io rano io zany ny jus sy ny ro izay azontsika hohanina tsara eo amin'ny sakafoanana ary izay no mahatonga amin'ny teny hoe hojerentsika ny fandrindrana azy tsy azo ampiarahana ny rano sy ny sakafo raha misakafo ianao dia aoka tsy hisotro rano le rano voatanisa teo zany fa adiny 3 aorianany sakafo na farafahaingany adiny 2 sasany vao misakafo arakaraka ilay fandevonana n'ilay sakafo ary raha vao misotro rano ianao dia mba hatsasakadiny any aorianan'ilay fisotroana rano vao misakafo izany hoe tsy azo atao mifankatratra ao amin'ny vavony ny sakafo sy ny rano tsotra zany mba ampisy heriny an'ilay rano io rano io mantsy no ahafahan'ny taovantsika miasa ohatra hoe ny vo dia ny rano zany no ahafahan'ny vo mitsika ireo loto ao anatin'ny ra zany ka manary azy any amin'ny fivalanany rano ny rano no ahafahan'ny tsinay zany tsy dia mahatonga ny fivalanana tsy ho maina loatra na ho mafy loatra ka hiteraka fitohanana dia toy izany any amin'ny taova-sasany manana anjara lehibe io rano io ka arindra ny fisotroana rano sy ny fisakafoanana akoatran'ireo dia tena ilaina koa ny rivotra tena mila rivotra tsika eo amin'ny fiainana afaka velona isika raha tsy mihinan-kanina andro maromaro tsy misotro rano andro maromaro fa tsy afaka ho velona kosa tsika raha tsy misy foka-rivotra ao anatin'ny minitra vitsivitsy fiteny amin'izao fotoana izao hoe ianao koa ohatra misy rivotra kanefany tena iainantsika tena ilaintsika io rivotra io ny rivotra no hany mitondra ny oxygène izay rehefa tonga any amin'ny sela dia mandoro ireo taharo izay entin'ny sakafo
ka mamadika izany ho hery. Ny olona zany izay tsy ampirivotra dia tsy manan-kery ary izay no mahatonga an'ireny olona reny hoe sepotra dia vetivety dia mitsahatra daholo ireo asa mitova rehetra ao anatintsika ao. Ankoatran'io rivotra io ny rano ary ny sakafo dia tena zavatra ilain'ny vatana ihany koa eo amin'ny fiainana andavanandro ny antsoina hoe asa. Mila mihetsika ny vatantsika, mila manao asa isika. Ny olona tsy miasa no mora reraka kokoa noho ny olona miasa be loatra ary. Eo ampanaovana asa ianao zany dia mahatsiaro vizaka fa mitaovanao rehetra dia voataiza, mavitrika, mafonja ary afaka ampiasaina amin'izay tianao ampiasana azy. Noho izany dia tena ilaina io asa io. Fa na izany na tsy izany rehefa manao an'ilay asa tsika dia lanjalanjaina tsara ny asa. Ny 4 ora ananantsika dia mitsinjara ho toy izao: 5 ora fialan-tsasatra, 5 ora ilay asa tena fanaontsika ary 5 ora fikarakarana ny vatana. Ka tsy azo atao raha mbola mety ny hoe miasa mandritra ny 4 ora miaritory dia manao asa mafy fa manimba ny toe-batantsika izany. Noho izany rehefa miasa isika ka hitantsika fa ampy ilay asa ataontsika dia tsara ny miala sasatra. Ny fomba manaraka ahafahantsika mitaiza ny vatantsika zany ao aorianan'izay asa zay dia ny fialan-tsasatra. Tena mila fialan-tsasatra ny toe-batantsika ary io fialan-tsasatra io dia ilaintsika isan'andro aloha voalohany indrindra. Izany hoe rehefa avy miasa tsika ny hariva dia miala sasatra. Eto dia marihako fa tsy mety ilay hoe miala sasatra dia matory avy misakafo atoandro satria hoe miala sasatra. Ny torimaso dia fialan-tsasatra fa tsara raha tehirizina ho amin'ny alina satria amin'izay no mahafeno fepetra rehetra amin'ny maha fialan-tsasatra azy ny torimaso. Ny avy misakafo tsika ny atoandro dia tsara raha manao asa dikely dia manao hetsika dia miverina mipetrapetraka kely dia miverina manao ny asa izay tokony atao amin'ny hariva indray. Fa mila fialan-tsasatra tsika ny hariva ary ny alina zany torimaso amin'ny alina io fialan-tsasatra io. Io fialan-tsasatra io koa dia ilaintsika isan-kerinandro. Izany hoe ao anatin'ny herinandro tsika dia mila miasa mandritra ny 9 andro dia mitsahatra andro anankiray ary fahendrena mihitsy no nanaovan'ny mpahary an'io hoe 7 andro ny herinandro. Nisy fanandramana efa natao dia natao hoe andao atao 10 andro ny herinandro dia rehefa natao an'izay ilay izy dia hita fa mikorotana ilay asa, mora vizaka ilay olona tsy mitsahatra mihitsy mandritra ny 10 andro dia any amin'ny andro 10 vao mahazo repos kely dia hita fa mikorotana ilay fomba fiasan'ilay olona na nitaova rehetra ao anatiny, ny tsiranoka rehetra mandeha ao anatin'izany. Nisy indray nanandrana hoe andao atao 5 andro ary dia miala sasatra, 5 andro dia miala sasatra dia tsy mirindra ihany koa ilay izy. Noho izany dia tena fahendren'ny mpahary ilay hoe herinandro, eninandro fiasana dia 2 andro fialan-tsasatra dia tokony ho hajaina. Ary ankoatra izay fialan-tsasatra isan-kerinandro izay dia ilaina koa ny fialan-tsasatra ao anatin'ny taona. Mandritry ny taona zany dia mba misy fotoana tsy fantatro tapa-bolana, 2 volana mba hialana sasatra, tena tsy mieritreretana asa fa dia fialana sasatra. Io fialan-tsasatra indray dia tsy hoe mipetraka fotsiny fa miova fomba fanao. Raha mampiasa vatana ianao dia ao anatin'io miezaka tsy mampiasa vatana fa tsy haiko sa mampiasa saina na fomba hafa toy izay no ampiasaina ao anatin'io fialan-tsasatra io. Tsara zany mifandimby ny asa sy ny fialan-tsasatra mba ampirindra tsara ny fiasan'ny tova ao anatintsika ao. Ankoatran'izay fialan-tsasatra izay dia zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia ny fahalalana onona. Ny tiako tenena amin'ny fahalalana onona eto dia izao: fialana amin'ireo rehetra mety manimba ny tenantsika. Inona avy ary mety manimba ny tenantsika? Ny mety manimba ny tenantsika dia ireo zava-mahadomelona ary tafiditra ao anatin'izany ny alkôla, ny paraky sy ny sigara, ny kafe. Mesa vao mahay kafe zao tsika dia mieritreritra hoe efa mahazatra anay zany, tsy naninona akory izay, mety ho izay tokoa ilay izy. Eny fa na dia ireo rehetra ireo ary dia misy olona manao an'izy dia mieritreritra hoe tsy maninona ny vatany fa misy fetraikany ireny rehefa ela ny ela ary rehefa mitranga
ny mariko izay fetrika an'izay dia efa tara loatra ny fialantsika aminy. Noho izany tsara ny tsy fisindra zavatra ireo ao anatintsika. Ny olombelona ihany no hany zava-mananaina miny manimba ny tenany amin'ny alalan'ireny zavatra tsy mahasoa ireny. Nomena toe-batana tsara ianao, nomena toe-batana salama ianao, aza simbana amin'ireny zavatra ireny io toe-batana efa nomenanao io. Tsara raha tsy manao an'ireny, ary ao anatin'izay fahalalana hoan'izay koa dia ny fampiasana ny zavatra mahasoa araka ny tokony ho izy. Raha fitinina zany io dia toy izao, ny zavatra manimba dia tena sorohana tanteraka, tsy atao mikasika ny vatana, ary ny zavatra mahasoa dia atao araka ny rariny sy ny hitsiny antonony eo amin'ny fampiasana azy. Ary ny anankiray farany eo amin'izay resaka fitaizana fahasalamana zay ary idiran'ny fahasalamana be indrindra dia ny fitondran-tena. Tsy tokony anana tebiteby tahotra maharitra eo amin'ny toe-batantsika isika. Ary ny tena zava-dehibe dia izao, aoka tsy ho anisan'ireo olona kizintina isika. Rehefa manontany olona ianao eny an-dalana eny, ianao ve ao anatin'ilay kizintina, dia misy mirehare mihitsy, aza aloha dia tena kizintina mihitsy kanefa dia famonontena izany zavatra izany. Noho izany tsara raha mihirahira matetika isika, raha falifaly matetika isika, mitsikitsiky matetika isika eo amin'ny fiainantsika. Ny olana misy foana, fa tsy ireny olana ireny no atao ife ny toe-batantsika, fa isika no natao ife an'ireny olana ireny. Rehefa misy ny olana dia vahao amin'ny maha olana azy, ary rehefa voavaha zay dia tsy mieritreritra mitebiteby momba ny intsony ianao fa atao fitony ny toe-batanao. Ny tezitra moa dia sorohana arak'izay azo atao. Olombelona vao moa ianao tsy ho tezitra, misy zavatra tena matezitra, fa aza avela hoentin'ny fahatezerana ny fiainanao. Ny fomba fanaovana azy, raha ohatra ka tena tsy afa-manoatra ianao fotoana misain-doatra iny, dia mialahy eo amin'ny toerana iny, dia mivadia any an'efitrano, dia manaova fisefo lalina indroana intelo misaify tsara ianao. Ny fisaintona mantsy dia fitsaboana. Dia rehefa vita izay fisefona zay dia mitsahatra izay fahatezerana izay dia vahao arak'izay tokony ho izy ny olana. Koa fifaliana ahy nanolotra anao izay fototra fito izay mitondra antsika ho amin'ny fahasalamana zay: ny sakafo ara-potoana, miovaova ary ara-dalàna, ny rano sotroina amin'ny fotoana tokony sotroina azy ary amin'ny fatra tena ampy. Io fatra ampy io zany mariko eto 2 litatra sasany raha andavanandro ho an'ny olona tsotra, olon-dehibe ny resahako eto, ary mahatratratra any amin'ny 2 litatra sasany izy io arakaraky ny toetrandro, arakaraky ny asa ataonao ihany koa. Toy izany koa ny rivotra izay tena ilayntsika, rivotra tsy voaloton'ny setroka. Ny setroka, ny tena manimba ny rivotra eto an-tanan-dehibe mantsy dia manomboka amin'ny setroka izy io, setroky ny fatana sy ny kitaindreo mpahandro eny amoron-dalana, tohizan'ny setroky ny fiarakodia sy ny moto izay mandeha, ary manampitrotraka fotsiny ny setroka avy amin'ireo orinasa eto an-tanan-dehibe. Mila fotoana zany tsika mivoaka kely any ambanivohitra mba manao an'izay rivotra madio zay rehefa farany herinandro na amin'ny fotoana fialan-tsasatra. Ankoatran'izay rivotra zay jerevantsika teo ihany koa ny fampiasam-batana izay tena ilayntsika. Ao anatin'izay ny fialan-tsasatra, ny fifadiana sy ny fisorohana ireo zavatra mahadomelina, ary ny fananana toe-tsaina mihiba moa zany izany hoe toe-tsaina izay mahatoko foana, manantena foana, ary tsy mieritreritra zava-dratsy eo amin'ny fiainany, fa manam-pinoana eo amin'izay rehetra atao. Mino fa horaisinao am-pony afatra natao teo anova ny fomba fiainanao ary hitondra fahasalamana, hitondra heri-tanjaka, hitondra fahelana velona ho anao amin'ny andro sisa mbola iainanao. Dia metraka ny veloma mandra-piaona indray manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
sinarefa fatana lehibe fa haziraiza mampahalala sana siniratsire fualazani pamur siazuka sinarefa fatana lehibe siarena sazi vouzuna faedrena faizai niluva yentegahuman suzitaniti nume entanahar saina siarena sazi vouzuna faedrena faizai niluva yentegahuman misautanautheo faniazreta Asirai, smainti tandremana sao ufatiana misautranao zeo fani azo rehetra sao tsisy fetra nefa misy azo iray smainti tandremana sao ufatiana Tunga va fangana pa mundisu
tebetebe sy toreo hani vo tena tafatambatra tontolo masambatra ianao ziray masambarako Tulak yano deak hanurenana yano fana perana yano jirai basambaraku manjakizai fiadanaku yano batulak yano deak hanurenana yano fana perana yano jirai basambaraku manjakizai fiadanaku yano batula yano dea hanurenana raisanao fifaliana manakariva ny mitsidika ny tokantranonao ary mitafa aminao mivantana amin'ny alalan'izao fandarana izao dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fitahiny amin'ny fafenony ho antsika tsiraray avy andinika indray ny lo hevitra zay efa narahantsika nandritran'izay andro maromaro zay le hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova ary androany dia te hitarika anao andinika lo hevitra anankiray aho hoe aza makatahaka aza feno fakatahaka eo amin'ny fiainana kanefa melohan'izany a dia manatsanao mba hiaraka io mbavakitsika rahay malalo akory ny hafalianay satria nytantaninao sy mibininao zay mbola novelominao ka afaka miantso ny anaranao omemboninahitra ny ianao ary izay kosa dia hotahinao ny fomba manokana diovy izay amasino ary aoka ho tsapanay fa manatrika izao fotoana izao ianao dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ry hava-malala omalitsika dia nanaraka ny fiainan'i Davida ary ny zava-dehibe nataon'ny Jehovah tamin'izany mpanompony zany dia nanolorany ny lohan'ny Goliata ary ny marimarina koa zany dia nanafan'Andriamanitra an'io vahoakan'io tamin'ny alalan'ity mpanompo kely ity dia Davida kely zany. Lesona soatsika zany dia zao na manahoana ny akely ny andraikitra omenao araky ny eritreritrao zava-dehibe eo amin'ny Jehovah zany
ary na ahoana ny fiheveran'ny olona ny aminao fa kely sy bitika ianao de eona atrehan Jehova ianao a dia fitaovana azo ny ampiasaina azahoana fandraisana azony manome voninahitra ny anarany ihany koa androany hotoizantsika kely izay momba ny Davida izay ary misy loha hevitra iarahantsika mandinika eo de hoe aza makatahaka de andeha hovakitsika avy etrany a ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samuel voalohany toko fa 17 ny andininy fa 7 de zao ny fivakiny ary Saoly nampiakanjo any Davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarovan-dovarahana tamin'ny lohany sy ny ampiakanjo azy fiarovatratra inona moa no ifandraisan'le loha hevitra hoe aza makatahaka de zao tokoa satria manoloana ny Saoly sy Davida zay vonina ny anao ny fiaika de misy lehilahy avo ranjanana manana ny fiarovana rehetrarehetra eny aminy ary io lehilahy io dia matoky ny amin'ny alebiazany 3 metatra sy 12 centimetatra matoky ny am'ireo fitaovam-piadiana eny ampelantanany ary azo ny antoka fa ho mongomongo ho potika zay rehetra mifanehitra aminy raha hoarina zany de zao tamin'ny andro tam'izany fotoana zany dia ny miaramila araky ny tantara dia nitondra inona nitondra basy tafondro ary ny malagasy tam'izany fotoana zany de tsy nanana afa-tsy lefina sy pilotra tsy fantatro ary de zay le hoe atody miady ambato potika mongomongo dia izay zava-misy izay no tonga tao an-tsain'ny mpanjaka Saoly ka izao no teneny Davida efa tsy azo aisoka ianao tsy azo ailika ianao fa mbola miziriziry foana fa izao Andriamanitra ao izao a no hitiko inao a de zao azafady miankina aminao ane Davide no mety ho toy ny tantaran'ny fiainan'ity firenena misy atsika ity raha resy eo anao dia tsy ianao rery ny resy fa voalohany indrindra amin'ny mampanjaka dia ho lasa andevo koa zany ho lasa mpanompo a zany tsy ho mpanjaka tsony manaraka an'izay ny firenena misy atsika mihitsy ho lasa andevo ho lasa mpanompo ny Filistina zany tsika dikan'izany a aza ataonao vitavita hoana zao ny zava-misy Jehova ny tantanay navita anakan'izao a navitany ekeko zany fa saingy zao avianao aty reto ny akanjo hitanao i Saoly io azafady hitanao io Goliata io jerevo ty izy dia naky Saoly ary raha azony natao koara nampitombo ny alavan'ny Davida sy ny abean'ny Davida de ho nataony mba afaka ifanandrina amin'izy amin'ny Goliata fa tsy vita moa izay fa ny an'ny azony natao de zao napakanjony ninona izy hoy ny fanambarana to hoe ary nampiakanjo any Davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarovan-do varana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovatratra ireo rehetrarehetra reo dia lay fitaovana hitany teny amin'izy teny amin'ny Goliata misy fiarovan-do misy fiarovatratra misy fitaovam-piadiana de andeha omena an'izay koa ny Davida kely ry havana zany ny atao hoe makatahaka kopy kole ary ndrandray de izay no fiainatsika kanefa tsika manana le Andriamanitra mitady an'izao fomba zao ny fomba fanaony any amin'ny fiainana tsy manana dia andeha zany dia ndrandray iarany mampalahelo ary tena mampitsangam-bolo de zao any amin'ny tontolon'ny fiangonana any amin'ny tontolon'ny ankonan'ny zanak'Andriamanitra dia feony fakatahaka eto a de teteny
tsara ny makatahaka rehefa zavatra tsara zavatra araky ny tokony izy fa le fakatahaka eto de zao fanadonoina tanteraka ny herin'andriamanitra ary rehefa adino ny fatokina ny herin'andriamanitra dia makatahaka ny hitany maso re zao andray oniny eny fatao hoe zao andray oniny eny fatao hoe zao andray oniny entina eny fa na de ao amin'ny tontolo ny fivavahana ara dia tena feny fakatahaka ry ava-malala fotoana mety izao tsy asitsika an'izany fakana tahaka zany fa andeha iverina dia inona nataony davida manoloana an'izany dia hoy izy hoe ary davida amin'ny andininy fahasivy amby telopolo ary davida name ny sabany tamin'ny akanjo fiadiny dia nanandrana andeha fa tsy mbola nazatra azy izany ka hoy izy tamin'ny saoly tsy afa mandeha am'reto fa tsy mbola nazatra ary de nesorony davida izany misaotra ny davida tsika nanome lesona tsy mahazatra reto de nitsoahany zany ary de navelany tamin'ny tany mba sa maka lesona ny am'izany fiainany davida zany ve ianao sy za ny fiangonana ny tokantranonao ny fiarahamonina ny firenena rehefa misy zavatra anankiray ka tsy zay ny tena mahazatra anao amin'ny mahazanak'andriamanitra anao amin'ny mahavahoaka n'andriamanitra anao mba sahy ny teny hoe tsy mahazatra ty tsy mety amiko ty ohatra rano mangatsika amin'ny fisotronao ranom-boankazo fisotronao de misy lanonana ara-panatanjahantena misy fananana ara-panatanjahantena de red bull no sotronao lay mampatanjaka anao lay mampinofosana anao sy mitondra hery anao zanak'andriamanitra ianao ny fironin'andriamanitra araky ny endriny ianao ary fiarany aminao andriamanitra aza makatahaka betsaka ny endriky ny fakatahaka am'izao fotoana zao la sy vavy ny namoronan'andriamanitra ny olony andaony rainy sy ny reny ka hikambana amin'ny vadiny fa tsy hoe hikambana amin'ny vadiny zareo na hoe lasylahy be fakatahaka ny olona am'izao fotoana zao na ny fitafy na ny fihinana na ny fiteny na ny fisainana na ny atao feny fakatahaka fa davida eto ny teny hoe tsy mahazatra azy zany dia napetrany tamin'ny tany ary de hoy izy hoe zao ny voalazany ary nitondra tena teny an-tanana izy ny fidy vato-kolonjy 5 tao amin'ny loasandriky nataony tao amin'ny kitapo ny fitondrany miady inona moa ny hevitra zany naka ny teany izy hitatsika tany melohany zay tean'izay tiany teana tiany teana ary tia ny fitaovam-piadina mahery vaika indrindra azotsika ampiasaina ary afaka ampiasa atsika de ny tenin'andriamanitra ry ava-malala ny vato-kolonjy aizany nangalana ny vato-kolonjy nangalana ny vato-kolonjy tsy hoe teny an-dalana fa tsy maintsy makany amoron-drano anao ary reny vato-kolonjy reny tsy tonga eo amin'io vato makolonjy anazy io fa misy fampikasokasoka entinyrika atopatopany eo de lasa manome endrika mahafinaritra ny finoana ny vato-kolonjy ny finoana zay avelan'andriamanitra isedra ireo toe-javatra maro aza raisina hoe kapoka ny coronavirus fa misy zavatra tian'andriamanitra aseho ny fahavalo ny tompon'ny coronavirus ny aretina satana fa saingy zao ireny rehetrarehetra reny avelan'andriamanitra aseho anamboatra ny finoko anamboatra ny finoanao ny tsifisina tsy avy amin'andriamanitra ny tsifisina fa vokatry ny fahotana tsy avy amin'le ratsy
fa saingy zao avelan'andriamanitra iseo reny tsy fisinyreny anamboarana anao ka atonga anao hanana finoana matanjaka tahaka ny vatikolonjy voamboatra ary izay vatikolonjy voamboatra izay finoana voamboatra sy voasedra izay no entinao amelezana ny fahavalo dia goliata izany aza makatahaka izay tsy avy amin'ilay tenin'andriamanitra betsaka ny ary ny tena zava-doza dia to oatra ny marina to oatra ny mety any satria lay fahavalony tsiketriny tsy adaly fetsy lay menarana ela fetsy satria raha izao anao ny tenenina hoe aza mivavaka tonga de ozy nyle hoe avy amin'ny devoly zany fa ny devoly am'izao fotoan'izao tsy miteny anao ntsony hoe aza mivavaka fa izy ara miteny hoe andana mivavaka fa asiny kely zavatra anankiray de nandray tsika makatahaka mivavaka de amfiry ianao mivavaka ay de rovina ianao mivavaka de maritra afirina ianao mivavaka de izy hoe rehefa mivavaka de fa zava-dehibe zay ka natara ary ianao ny zava-dehibe de ny tonga ny ampiangonana de makamakatahaka entsika dia tsara ny mira ozy izy tsara ny mira ozy izy ny devoly de tonga ny ampiangonana ianao de mira tokoa fa am'izay fotoan'izay mihira ianao de sady mihira ianao ry tompo zanarina aiza ry ava malala ahoana ny fahatsapanao an'izany mety ozy ianao hoe ty pastera ty koa de tena miaratsiny miexagery zavatra misy any zany rehefa mira-pirenena ny olona anankiray manahoana ry tany razanay malala raha misy ara-tena manao an'izany fa rehefa miry ianao ao amin'ny tempolin'andriamanitra mba manahoana ny fomba firanao mandeha any hira aza makatahaka ary ny tena zava-doza aza de zao arak'ilay fomba fiteny teolojiana hoe syncrétisme mampifangaro n'inona ny masina sy ny tsy masina zany fanambadiana zany eny masina fa tsy maninona zany raha ampifangorona kely ary ny tempolinao zany eny ka masina de afangaronao zavatra tsy masina aza makatahaka ary eto de hitarika ny sainareo lalandalina kokoa ny am'izay fakatahaka zay dia izao ny voambara any amin'ny exodosy any amin'ny exodosy toko 12 ny 17 de izao ny voambara exodosy toko 12 17 de inona no ambaran'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Jesosy de hoy izy hoe ary analany ny raha ka tetiny amin'ny toloam-baravarana roa amin'ny tatom-baravarana trano zay nanany azy tonga dia miverina avy atrany ny saitsika hoe ivoaka ny Egypta ny zanak'Israely ivoaka ny Egypta ny zanak'Israely ary afaka amin'ny fanandevozana kanefa meno an'izany de zao izy fandinganana matsiravina de zao mba hiarovana ny vahoakan'Andriamanitra reo aby reo za any Egypta de zao aka ny raha izy de atetiny amin'ny toloam-baravarana sy amin'ny tatom-baravarana izay hinanany azy ny raha de mipetraka amin'ny fanontaniana fa nahoana ny any amin'ny toloam-baravarana tsy ny tatom-baravarana no atsina ny raha fa maninona raha eo amin'ny varavarana de hoy izy ianao hoe am'izay mba mora hita de hoy iaho hoe raha izay ny heviny de zao amin'ny alina no andalo ny anjely mpandringana de hikatona amin'ny varavarana dikan'izany tena mora hita zany dia varavarana mikatona eo ny rano mipetraka
fa nahoana ny tatao-mbaravarana sy tonam-baravarana de azadino fa any Egypta no milaza nyty toejavary ty de tsy maintsy jery anao ny tontolo-kevitra hoe inona ny zava-misy andevo ny zanak'Israely ny Hebreo tany Egypta andevo tsy manatsafidy de zao manaraka ny fomba any izany zao raha ohatra ka tany nisy azy teo aloha izy dia tany anatin'ny lay no natoriany tante zany fa zao izany zao any Egypta any amin'ny trano ary rehefa mijeritsika hoe Egyptianina dia eo amin'ny tolam-baravarana sy eo amin'ny tatao-mbaravarana Egyptianina dia misy soratra tahaka ny aty amintsika de eo ny adresy eo ny hoe am'izao tsika no mipetraka fa saingy zao eto amin'ity toerana ity any Egypta de zao any amin'le toeran'ireo de andrandray ary matetika misoratra eny ny anaran'ilay olona ny statut social ny rang social ary arakaraky ny toerana misy azy no mety azahoany sy idirany rehefa maty izy na azo piramide izy na eny amin'ny toerana hafa eny no mety ilevena zany hoe lay tatao-mbaravarana sy mbaravarana ho an'ny Egyptianina de eny misy mamaritra ny iafarany na ho any amin'ny piramide izy na ho any amin'ny toerana tsotsotra izy rehefa ratrizay maty raha tsy may zany ny Hebreo de mety ho any am-panahy koa izy fa arakaraky ny toerana misy azy no isan'ny famonjena azy de hoy Jehova hoe ny rahan'ilay biby no atetinao amin'ny tolam-baravarana tatao-mbaravarana ny trano fa tsy lay anarana ny rang social ankehitriny fadino makatahaka miverena amin'ny tenin'Andriamanitra aoka iverina amin'ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra mavery antsika ny fakatahaka jereo ny lesona nomeny Davida fa navelany ny akanjo zay tsy nazatra azy ny toetra ny fomba zay tsy atsakasitrano ny tenin'Andriamanitra ray malalo engane izany lesona goavan'izany mba hipetraka aminay ka aoka raha akatahaka izay dia akatahaka ny am' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra zay mitondra fiainana fa tsy akatahaka ny am'izay ivelan'izay mba hitondra famonjena ho anay no ny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Marary ny fitahin'ny tompo ho atsika rehetra ary manona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsiraray avy momba atsika rehetra ane ny tompo mahireza tompoko amen.